amin'ny famangin'ny papa toy izao moa dia misy ny antsoina hoe logo na sary famantarana ary misy ny teny manentana na devise ka son excellence monseigneur Jean-Claude Randrianarso secrétaire général ny fivondronam-ben'ny évêque no ampiseho sy anazava amintsika an'izay logo na devise izay. Misy moa zany ho hitanareo eny le izy dia sady azavain'ny monseigneur. Manasanao ampanajana ary excellence andray fitenenana. Misaotrana amin'ny fitenenana dia araka mivolaza teo moa anazavany hoe logo na ny sary famantarana sy ny teny faniva izay ho aseho amintsika amin'izao famangin'ny Ray Masina ny Madagasikara izao. Ataoko amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy ilay fentina ary ny fanazavana ny sary izay hitantsika eo ataoko amin'ny teny malagasy kosa amin'ny teboka 7. Ni teny faneva dia hoe semeur de paix et d'espérance ny Papa Ray Masina io. Madagascar, représenté par le palmier du voyageur na Ravenal et par l'arbre de baobab. Madagascar, terre des disciples missionnaires et témoins de la foi en Jésus-Christ jusqu'au martyr, dont les saints et bienheureux remarqués dans le logo en sont une autre expression, visité par le Saint-Père François, semeur de paix et d'espérance. Paix et espérance, pierre miliaire pour que les Malgaches soient les artisans d'un pays fondé sur le développement authentique et le bien-être spirituel et social. Madagascar asehon'ny ravinala sy ny baobab zava-maniry mampiavaka azy. Tany honenan'ireo mpianatra misionera ireo vavolombelon'ny finoanan'i Jesosy Kristy hatramin'ny fahafoizana ny aina. Niseho ny ariary tamin'ny fiainan'ireo olo-masina sy olo-tsambatra ny avaka hita eo amin'ny logo. Vangin'ny Papa François mpamafy fiadanana sy fanantenana. Fiadanana sy fanantenana, vato fehizoro ahatonga ny malagasy ho mpanangana firenena miorina amin'ny fampivoarana tena izy sy fandrosoana ara-panahy sy ara-tsosialy. Dia efa nepelatanantsika eny ny sary. Hitantsika ao anatin'izany sary izany ny Papa François izay amangatsika Madagasikara. Dia eo anivon'ny Madagasikara misy an'ireo sary ny olo-masina sy olo-tsambatra 5, ny olo-masina mon père Jacques Berthieu no eo afovoany. Misy an'ireo zavaboary anankiroa dia ny ravinala sy ny baobab izay mampiavaka antsika, ary ny tontolo sy ny abakabaka ary ny ranomasina izay maitso manodidina azy. Eo ihany koa ny sainam-pirenenan'ny Vatican sy ny sainam-pirenenan'ny Madagasikara, satria ny Papa dia filohampirenenan'ny Vatican sady filohan'ny Eglizy Katolika maneran-tany. Ka misy teboka 7 no anazavako an'io logo io. Ny teboka voalohany dia Madagasikara sy ireo olo-masina ary olo-tsambatra. Ireo no vavolombelon'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka nahafony ainy ary nasandratry ny Eglizy eo anivon'ny laharan'ny olo-tsambatra sy ny olo-masina izay modely ho antsika. Ny faharoa dia ny ranomasina tasantsika eny amin'ny faran'io sary io, manambara ny zavaboarin'Andriamanitra. Eo ihany koa ireo tontolo iainana. Fantatsika fa ny Papa Ray Masina nanoratra taratasy lehibe atao hoe Laudato Si, na oderainy ianao ry Tompo, mikasika ny tontolo iainana. Dia ao ny ravinala, ny baobab, mampiavaka antsika malagasy, ary ny ranomasina manambara fa nosy isika, nosy izay hodidin'ny ranomasina. Ny teboka fahatelo dia ny abakabaka, manambara ny lanitra izay honenan'Andriamanitra ary
manazava amintsika fa mitodika amintsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao famanginana ray masina izao. Ny loko dia misy loko karazany efatra. Ao ny maitso, ny tontolo iainana manambara ny fanantenana. Ao ny fotsy, manambara ny fahadiovana sy ny hazavana, dia ao ireo olony tsambatra. Ny loko mena dia manambara ny fitiavana, maritiry ny finoana, ireo olo-masina ireo sy olo-tsambatra. Ary ny loko mavo dia lokon'ny masoandro, manambara ny fety sy ny hafaliana. Dia ny teboka fahadimy dia ny hafalian'ny Papa François hitantsika amin'ny sary ao, mitsodrano antsika sahady. Hafalian'ny mpivahiny zany, hafalian'ny vaovao mahafaly araky ny taratasy. Ny teboka fahaenina dia ny sainam-pirenena rotonta dia ny an'ny Vatikanina sy Madagasikara. Tsy hoe mamangy ny kristianina katolika fotsiny ny Papa François raha mamangy antsika, fa mamangy ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy izy. Izay no ambaran'ireo sainan'ny firenena anankiroa ireo. Ary ny teboka farany, mpamafy fiadanana sy fanantenana. Azo lazaina fa ireo no antonga antsika malagasy ho mpanangana fiarahamonina sy firenena, miorina amin'ny fampivoarana tena izy, mandala ny zo maha-olona sy ny tontolo nomen'Andriamanitra antsika. Ary izao famangin'ny Papa Ray Masina izao mba hitondra fandrosoana marina ara-panahy sy ara-tsosialy ho antsika menakavy. Mankasitraka tomboko lahy, mankatelina tomboko vavy.